ataon'Andriamanitra inona tokoa moa zany trano ety anovin'ny olombelona mpanota maloto. Asaiko ianao anaraka an'izay anio. Samy omena fahafahana manao tanàna na manao trano ny olona. Dia raha ianao zao no asaina manao trano dia isafidy ve ianao hoe ny anahy dia ataoko eny amoron'ny fako na eny amin'ny tobo fanariana fako ny tena tiako? Tsy isafidy an'izany mihitsy ianao. Ary hitady ary ianao hoe aiza ny tena faran'izay madio sy milamina sy tsara indrindra ahafahanao manangana ny tranonao. Kanefa mipetraka ilay fanontaniana hoe inona moa izany no ilan'Andriamanitra trano ety amin'ny olombelona mpanota izay ny fahotanany hoe mira loto fako loto. Dia hiaraka mandinika an'izay indray tsika anio araka ny tenin'ny soratra masina. Raha isika ny soratra masina aloha Exodosy 5:20 ny andininy 9. Exodosy 5:20 andininy 9 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny hoe ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Baikon'Andriamanitra izay misafidy ny ampanao fitoerana masina eo anivon'ny zanak'Israely. Ary ataontsika ny zanak'Israely izany izay mitovy amintsika rehetra ihany, samy mpanota, samy olombelona lavo dia nisafidy an'izay Andriamanitra. Rehefa nisafidy an'izay izy dia nibaiko, ary nibaiko nataon'Andriamanitra ny tsy hoe baiko fotsiny hoe ataovy izay ataonareo ao fa za mila trano. Tsy izay ilay izy. Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia izao, Andriamanitra ihany no tompon'ny mari-drafitra sy ny mari-trano rehetra tao anatin'izany hoe fanamboarana ny toerana honenan'izany ety anivon'ny olombelona. Dia izay ilay hoe ety anivon'ny fahotana, ety anivon'ny loto izy no te onona. Ahoana ny fomba nanamboarana an'izay trano izay aloha dia voalazan'ny Exodosy 1:3 ny andininy 4:5 fa manokana mihitsy izy ity. Rehefa manao trano ianao dia maka ny mpahay mari-trano na ny architecte sy ny ireo mpanao ny kajikajy rehetra momba ny mari-trano satria mety tsy nianatra momba n'izany isika. Dia anao trano zany izao dia maka an'izay manam-pahaizana zay. Fa Andriamanitra mihitsy eto ilay tompo marika, ilay manam-pahaizana. Izao no voalazan'ny soratra masina araka ilay Exodosy 1:3 andininy 4:5 hoe indro efa notononiko anarana Bezalela zanaky Ori zanaky Hora avy amin'ny firenen'i Joda, ary efa nofenoko fanan'Andriamanitra izy. Dia inona avy izay fanan'Andriamanitra izay? Fahendrena sy faheratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa. Dia nihevitra hanao asa kanto sy asa volamena sy volafotsy ary varahana sy ny amboatra vato alatsaka an-tranotranony ary andrafitra hazo mba hanaovany taozavatra samihafa. Azontsika jerena tsara eto izany ilay hoe tsy fahaizan'olombelona tsotra fotsiny no nanaovana n'ilay mari-trano, ilay trano honenan'Andriamanitra ety amin'ny olombelona mpanota, fa nomena fahaizana, fahalalana, fahendrena manokana avy amin'Andriamanitra ireo mpanamboatra an'ity trano honenan'Andriamanitra na ity fitoerana honenan'Andriamanitra ity. Zava-dehibe izany. Fa ny olona tsirairay avy izay manao ny tranony dia mieritreritra hoe izao no tiany hanaovana azy. Ary teto Andriamanitra izay mieritreritra sy mikasa onona eto amintsika dia izy ihany no manao ny mari-trano honenany. Kanefa ny mpiasa mpanao an'ilay trano na ny mpandrafitra zany an'ilay trano, mpanangana an'ilay trano dia nomeny fahendrena manokana. Hafa mihitsy izany raha hanao trano koa isika dia olona manana fahendrena mampahaizana manokana ahafahana mahatavoaka zavatra tsara no andeha ho alaintsika. Izay mahakasika an'ilay momba ny fanorenana an'ilay trano ety anivon'ny olombelona. Fa inona moa izany ny tena antony hoe ety amin'ny feno loto ety ozy isika no andeha hanorenan'Andriamanitra fitoerana? Ny voalohany indrindra arak'ilay voalazantsika teo andininy 9 dia hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Te hiara-monina amintsika Andriamanitra. Ianao io zany izao
mieritreritra hoe Andriamanitra any amin'izay misy azy ihany, fa te hiara-monina aminao Andriamanitra. Izay aloha. Dia rehefa avy eo dia inona zany no antony tiany iarahana monina amintsika izay maloto eo anatrehany? Misy antony anankitelo ilay izy. Voalohany, tiany aseho amintsika fa izy no Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra tahaka azy, tsy misy Andriamanitra talohany, tsy misy Andriamanitra any aorianany, fa izy rery no Andriamanitra. Dia tiany aseho amintsika, ho tsapantsika ny fanatrehany eo anivontsika. Zay zany le antony voalohany itiavan'Andriamanitra hanorina fitoerana masina na trano ety anivontsika. Inona indray ny antony faharoa ianao? Tsaroantsika tsara fa rehefa nampiseho ny heriny Andriamanitra tamin'ny fisehoana tamin'ny zanak'Israely, natahotra ny zanak'Israely vokatr'ilay kotroka sy elatra sy ny zavatra maro samihafa izay fomba nisehon'Andriamanitra. Dia izao, ilay trano honenan'Andriamanitra dia natao hanafenana ny herin'Andriamanitra mba tsy hampitahotra ny zanak'olombelona zany ny fahitana n'ilay herin'Andriamanitra. Ary ihany koa natao hanafenana ny voninahitr'Andriamanitra, hanakonana, hanaronana ny voninahitr'Andriamanitra tsy hita avy hatrany, satria izay mahita an'Andriamanitra dia maty. Tsy misy olona mahazo mahita an'Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina. Dia izay zany ny antony hanaovana an'ilay hoe trano itoeran'Andriamanitra ety anivon'ny olona. Ny fahatelo dia izao, averina amin'ny laoniny. Mila averina amin'ny laoniny isika. Ahoana izay famerenana amin'ny laoniny izay? Izay no ambaran'ireo ilay fanompom-pivavahana rehetra izay atao ao amin'ilay trano. Fanompom-pivavahana izay milaza fa tsy amin'ny alalan'ny herin'olombelona no ahafahana mahazo famonjena, fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanavotana avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ka izao hoe esorin'Andriamanitra amintsika ilay fahalotoana. Izay zany ny tanjony nanaovana an'io trano n'Andriamanitra, itoeran'Andriamanitra io. Esorina amintsika olombelona mpanota ilay fahalotoana. Dia mazava moa zany fa rehefa miala amintsika ilay izy dia mijanona ao amin'ilay efitra na ilay fitoerana mandra-panaisotra azy tanteraka ao. Izany ny tena fanirian'Andriamanitra. Ianao zany zao mieritreritra hoe za ve mbola tian'Andriamanitra ho madio? Tena irian'Andriamanitra sy tiany ho madio anao, ary tiany ny onona miaraka aminao, na dia mbola eto amin'izao fiainana izao aza, eto amin'n'ivon'ny fahalotoana misy antsika, dia tsitrak'Andriamanitra mihitsy ny hanafaka antsika amin'izany fahalotoana izany. Dia izay no mahatonga azy manatona antsika, ary tsy hoe manatona fotsiny, fa tena mitaona antsika ho eo aminy mba ho anisan'izay ho vonjena ao amin'ny Kristy. Ilaina mihitsy zany ilay trano itoeran'Andriamanitra, mba hahatonga n'Andriamanitra tena mitoetra ao amintsika tsirairay avy. Andeha zasy ianao handray an'izany amin'ny mpamatorana, dia anaiko hoe afaka mitoetra ato amiko ianao Tompo. Ilaiko ianao, ary mila ny fomba anao, mila ny fanadiovanao. Andeha iara hivavaka isika. Saotra sy dera no tolotra ho anao. Ray tsara fa lehibe tokoa ny nampisehonao ny maha Andriamanitra tsisy tahakanao, kanefa afeninao kosa ny herinao mba tsy hahasimbanay mpanota, fa hanasoanay mpanota. Ary esorinao amin'ny fahalotonay zahay mba afaka hisitraka n'izany hoe mahazanak'Andriamanitra izany. Mankasitraka ny amin'izany rehetra izany. Ampio nefa zahay mbola hiainao anatin'ny fanekenanao, anao ny sitraponao, ary ho tianao tsy vozonana satria anao tianay taloha. Da io ty namako ty, amin'ny fanekenany toromarika ao, andehanany araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.